Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejikileta malagasy androany tsika dia hanatra indray ny iran'ny namana Zopanake mitondra ny lohateny hoe namana. Dia alohan'ny hanombohantsika ny fampianarana dia somary asiantsika démos kely ao ary zay ao ary hiditra amin'ny fampianarana antsika voalohany indrindra raha débutant nareo dia afaka tombontsika ary na koa hoe zay zany izy ny tsaratsara eo koa na koa re foana sol fa mineur dia entinareo manana soana kely hoe na koa hoe tiany simple indrindra mitovy any tiany feony ao lasa ohatr'izao zany izy dia eo misy contrabasse kely fa hiditra amin'ilay deuxième couplet dia meva si amin'izay slide kely na koa hoe raha tianao otrotrotra kokoa izy na ava asianao style kely hoe hiditra amin'ny refrain amin'izay ary tsika refrain fataon'ny olona hitako betsaka indrindra anatin'ny vidéo mandeha moa zany dia ohatra re dia ampiana basse fa dièse avy fa ny anahy somary novay kely fa mitovitovy any ny feony eo fa dièse mineur 7 fa tovitovy moa zany fa tsy tena mitovy dia contrabasse kely sol midina many dia mi majeur dia eto amin'ilay mi zany dia eto amin'ilay landa
misy Ameron kely. Fa tsy mama kolla tsara feona tsy mamana namana fafery na koa fa tsy mamana namana fafery tsara koa fa aty zany tena izy na tsy mamana namana fafery sol la basket dia misy la kely atao. Zay zany a raha tambatsika ny refrain dia mameohatra ao. Zay misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka ny video amin'ny Glita malagasy. Azo adino misabona dia azo adino koa mipartage ho an'ny namanao rehetrarehetra dia manisy j'aime. Merci.